manomboka ny alatsinainy izao ny fandaniana ireo volavolan-dalana telo avy any amin'ny anteny meram-pirenena. Tokony ho tratra mialohan'ny 9 jolay hiafaran'ny fitoam-pivoriana ara-potoana ny fandaniana izany. Amolavola volavolan-dalana mikasika ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana hafa ihany koa. 12 ora mialohan'ny fety fahaleovantena mangataka laissez-passer ahafahany mody an-tanindrazana ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Ity faran'izay nanipika sy namaky batsilana fa nisy ny fifanarahana manokana niarahany tamin'ny mpitondra ankehitriny. Trafika andramena tsy mbola tapitra ny tantara. Bolabolandramena miisa 9,900 indray no tratra tao amin'ny distrika Mananara. Atsoatsy ny fahamoahana ampahabemaso hatramin'ny famatsim-bola politika ao ambadika Tirara Bois de Rose ity raha nambara ministry ny tontolo iainana. Fetim-pirenena maro no efa miomana mafy hanao sakafo miala amin'ny mahazatra raha ampitso. Raha mitaha amin'ireo fety hafa ny fanaovana laoka toy ny hena sy ny vorona matavy no isan'ny mampiavaka ny fety 9 jona. Noho ny atsika nefa mila fitandremana manokana ny fomba fihinanan-kanina. Ny andindininy avy hatrany. Soyons fiers, faisons partie de la famille Parabole. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. C'est la qualité de nos pommes de terre qui rend les chips Lay's naturellement irrésistibles. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidina ny tokantranonao amin'izao akatoky ny fankalazana ny fiverenany ny nahazon'ny Madagasikara ny fahaleovantena izao ambanajana no iarabananao sy ianasananao anaraka ny fampahalamba eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV hatramin'ny farany. Ny fanaiky iara-iasa amin'ny lafin'ny toe-karena sy fampandrosoana ny filoha Erajonary Mampiana sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana io ny votoatin'ny fiaona tany Afrika Atsimo farany teo taorian'ny fanasana nataon'ny fitondram-panjakana sy ny folo alindahazy tena nanatra taratasy fangatana laissez-passer tany amin'ny masovon'ny Madagasikara any Afrika Atsimo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fanaterina. 12 ora mialohan'ny fetin'ny fahaleovantena mbola any Afrika Atsimo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana na dia nahazo fanasana hanatrika izany aza. Nilaza ny fahavononany hiatrika ny fankalazana ny fetim-pirenena rahampitso anefa izy androany. Nanambara ihany koa ny tenany fa efa lany daty avokoa ny pasipaoriny izay efa nanaovany fangatahana fanavaozana ny Rome lasa teo. Hatreto nefa mbola tsy eny am-pilatanan'ny filoha any Afrika Atsimo izany. Antony nangatahany laissez-passer ahafahany manome voninahitra ny lanonam-pankalazana ny fa 420 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara raha ny fanazavany manoloana ny mpanao gazety androany.
Fantatra androany ihany koa ny votoatin'ny fifampiresahandra Valomanana sy Rajaonarimampianina raha ny filazan'ny filoha teo aloha. Ny fanaiky ny rotonta tamin'ny fionan'izy ireo fa ifanampy sy ifanohana. Ny sehatra ny toe-karena no tena nisongadina tamin'izany na ahoana fepetra ivirenany eto Madagasikara mankasitraka ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Saika nijanona ho tsy ambaratelo ny fitondram-panjakana ny votoatin'io fifanarahana io. Mazava kosa fa fanasana avy amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fanasana azon-dra Valomanana Marc raha ny taratasy nalefa n'ity farany. Ankehitriny, misy ireo loharanom-baovao akaiky ny fiadidinan'ny Repoblika no nilaza fa fombafomba fotsiny ihany no natao tamin'ny nandefasana ny fanasana noho ny tsy fahavononandra Valomanana hody, manoloana ny toerany, manoloana an'ireo raharaham-pitsarana miandry azy. Ao ihany koa ireo milaza fa ny filoha teo aloha mihitsy no tsy mbola te hiveriny atao tanindrazana noho ny antony ara-politika. Ny mazava aloha izany dia ny hoe nisy fifanarahana miafina nataon'ny fitondrana ankehitriny sy ity filoha teo aloha ity ary ampahana no fantatra androany. Eny amin'ny 20 Jona 2024, 4 taona no niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Ahoana no niainan'ny Malagasy izany fiverenan'ny fahaleovantena izany ankehitriny? Mbola miredareda ao anatin'ny tsirairay ve ny fitiavan-tanindrazana indrindra izany fahaleovantena izany izay namoizana ireo Malagasy amanety sy ny ainy tamin'ny raharaha 720 nitsangana ireo fikambanana ny afina Zina sy ny Vivatsakely kaly ny raharaha 7 Martsa 720 fanadediny. Ny 20 Jona 720 no natao soniteny amin'ny lampanandafy avaratra ny antota taratasy mikasika ny namerenana amin'ny fahaleovantena Madagasikara. Ny filoham-pirenena Philibert Tsiranana no nisolitena amin'ny fanjakana Malagasy tamin'izany. Jean Foyer, sekretera-panjakana amin'ny sahanantany, mpikambana amin'ny Fraisy Frantsay kosa no avy tamin'ny andaniny mpanjanaka. Olo-panjakana sy olona manan-kaja maro no nanatrika amin'ny fotoana. Vita ny teny andapa dia nakeny Mahamasina indray natao andronio 20 Jona 720 anao fanambarana Bebemasina fiverenan'ny fahaleovantena teo ambony Vatomasina, ka ny tamin'ny teny Frantsay dia ny minisitra Frantsay no namaky azy, ary ny tamin'ny teny Malagasy dia ny filoha Tsiranana no namaky azy. Notron'ireo mpianatra avy ao amin'ny sekoly normaly Avaradrova sy Mahamasina nasaina manokana ireto na nira-pirenena izay noforon'ny Pasitera Rahajasan sy Raharsoa namorona amin'ny feony ry tanindrazana Malala o. Mankalaza amin'ny 720 taona ny orenany ihany koa ny folo alin-da Malagasy. Tamin'io androny 20 Jona 720 no nalorana voalohany faneva ho amin'ny folo alin-da Malagasy. Ny kolonely Ramanantsonina nandray izany avy tamin'ny filoha Tsiranana. Tao ireny fivetesana ny hira-pirenena sy ny tsangatsaina. Tamin'io izany no matsy voalohany natao amin'ny folo alin-da Malagasy. Amin'izao fotoana izao, tsy misy afa-tsy ny 100 ny tany azo volena amin'ny voatrandraka. Repoblika 4 no efa nifandimby. Krizy 4 sy teteza misy 5 no efa nifandimby ihany koa, ary 20 Malagasy ny voalaza fa mahantra ary tafiditra ao anatin'ireo firenena 30 mahantra indrindra eran-tany Madagasikara. Ireo ny tarehimarika misongadina. Tao anatin'ny 5 taona farany, hitantaratra fa malaina manangana sainam-pirenena ny voaka Malagasy raha ny fahitan'ny fikambanana otrik'afina raharaham-pirenena. Misy anton'izany raha ny fanazavan'ity helatra iray miado mafy amin'ny fizakantena amin'ny endriny rehetra ity. Fomba fihetsika, fomba fisainana, malaina, manangan-tsaina izay misy dikan'izay fa tsy hoe kory hoe kamo fotsiny amin'izao ny Malagasy. Tsy mampiseho tsony ny fitiavany an'io fahaleovantena le azo tany amin'ny 720 io. Ina ny antony?
ny antony angamba mety hotsotra ihany hoe satria le fahaleovantena mihitsy no tsy ahitany tompontsoa ngamba no azo ilazana azy, tsy ampy ny tompontsoa azony amin'le fahaleovantena azy fa to fahoriana foana ihany isan'andro. Tsy niverena amin'ny fahaleovantena ny zava-dehibe rehefa vanim-potoana toy izao. Io kosa ny filoham-panorona ny Antokam FM, izay iray amin'ireo mpanao politika zokiolona efa nitety an'ireo repoblika nifandimby teto. Raha ny zahatra mitrangano any aloha dia azo lazaina hoe masy mandidy antsika, fa ny antony avitantsika amin'ny tantana an'izay izay no tsy maintsy jerena tsara satria be dia be zao ny olona maniry ny fehin'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara. Zany hoe le fitrangan'le mpoilan'ny harena ambanin'ny tany io zany miteraka fa atevitra be mikasika an'izay fomba izakatsika ny fifandraisana amin'ny any ivelan'izay, ka tsy le fahaleovantena zany ny fahaizana amin'ny fandamina ao anatrehan'izay fa tsy hoe ny anilitra an'ireo koa. Ireo tsy maintsy tonga eo foana ary mila an'ireo tsika. Tsy misy afa-miala indraikitra ka nahatonga ny firenena amin'ny toerana misy azy ankehitriny ny mpanao politika rehetra nifandimby teto. Amin'ny olo-pirenena tsotra kosa, fahaleovantena azo malagasy rehetra io fa tsy an'olo-tokana ka tokony hanangatsain'ny pirenena ny rehetra. Ny fampitana ny kolontsaina malagasy sy ny fahasarotam-piara amin'izay maha-malagasy zany amin'ny taranaka kosa no zava-dehibe indrindra hikolokoloana izany fitiavan-tanindrazana izany. Amina manokana aloha raha hoe resaka fitiavan-tanindrazana izany voalohany indrindra tokony hanangatsaina ny vahoaka malagasy satria fahaleovantena ny Madagasikara efa tsy an'olo-tokana na hoe olona anankiroa. Lasa ny vahiny ny tanitsika raha ohatra ka hoe tsy mifatoka amin'ny fahendrena koa ny ankizy aty afara tsy mahalala an'ilay nazahoana ny fahaleovantena. Ny fahaleovantena dia fahaleovantena amin'ny lafiny rehetra rehetra. Ohatra hoe tsy fitsavatsapahan'ny fahiny amin'ny zavatra rehetra rehetra. Ny fahaleovantena dia mahaleo-tena ara-tsakafo, ara-miaramila, ara-fitondram-pirenena mihitsy. Zany tokony mahaleo-tena, tsy tokony hidepandra amin'ny olona hafa zany fa amina firenena hafa fa ny firenena mihitsy ny mahaleo-tena amin'ny zavatra rehetra. Ohatra hoe tsy miakin-doha amin'ny aovelany na ohatra izay, afaka mahaleo-tena amin'ny zavatra rehetra zany. Mitaka diditra andraikitra avy amin'ny olo-pirenena tsirairay izany fanehoana fitiavan-tanindrazana izany. Io fitiavan-tanindrazana io no nahatonga ireo firenena lazaina ho lehibe ankehitriny ho tonga amin'izany toerana izany. Satria ny fiaraha-mitan'ny rehetra no ahafahana manao dingana ho amin'ny fampandrosoana marina. Vaovao mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna tsy mikatso ny fandiniana ireo volavolan-dalàna telo avy any amin'ny anteny miram-pirenena mila fotoana ny fantanterahana izany raha nambara ny mahafaly Sorinandrasana Olivier minisitry ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana androany. Anolotra volavolan-dalàna mahakasika ny satamfeny ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ihany koa ny governemanta fanatediny. Fototra ametrahana ny fahefaneny fotony ny lalàna ifeny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana tsy azo atao amehana arak'izany ny fandiniana ireo pitsopitsony rehetra mikasika an'izany. Antony, ny tarazony ny fandiniana ireo volavolan-dalàna telo avy eny amin'ny anteny miram-pirenena izany raha nambara ny minisitry ny ady tany. Tsy ionona amin'izay anefa ny fahefana mpanatateraka fa amolavola volavolan-dalàna mikasika ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana hafa ihany koa. Fa ny gouvernemanta koa zany dia tsy maintsy hametraka hanolotra eo anivona teny miram-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika an'izay hoe sata mifehy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana na code de collectivité. Ka io zany taoko fa tsy hifaninanana, nanao ny anteny miram-pirenena, nanao ny gouvernemanta, tanjona iray ihany ny ampandrosoana ny firenena. Inona ny votoato ny volavolan-dalàna io? Ny lalàna milaza sy mamaritra ny fitsipy-dalao amin'ny fifidianana kominaly lehibe ny faritra, ny lehibe ny faritany kosa ny maika ankehitriny raha ny votoatin'ilay volavolan-dalàna avy amin'ny VPM malagasy miara-miainga no ireo rafitra ireo izay voafaritra ny lalam-panondrenana vaovao fa mifampiankina. Inona ny tokony ho lara-pahamehana dia ny hoe ireo lalàna famboahana angenadengana ireo lalàna ahafahana mametraka ireo rafitra isin ny fampandrosoana sy ny fampiavana-pirenena marina. Inona moa izay lalàna amin'ny fifidianana solombavam ben'ny tanàna sy ny lehibe ny faritra ary ny sena ireo olona zany ray avoaka miaraka ireo efa ao ireo tolo-dalàna ireo.
manina raha tonga de anolotra ndray zao malagasy miara-miainga satria tena resy lahatra foana fa tena raha tsy miara-miainga ry ny atoko politika rehetra ny vahoaka rehetra mpitondra fanjakana miara-miainga raha tsy miara-miainga sy zava-vahoaka ty firenena ty ka andao hiara-miainga anolotra an'io todalana io ho avoaka engany adengany io dia mirositsika mo dia makany amin'ny fifidianana. Manoloana an'izany milaza ho manao ny asany ara-potoana sy manaraka ny lalàna ny ao anivon'ny governemanta ary tsy maintsy dinihana ara-potoana eny amin'ny antenimieram-pirenena ny atsiprihan'ireo lalàna ireo. Ny teny farany zany amin'izay famoahana zay lalàna zay dia zareo amin'ny antenimieram-pirenena ny anjaran'ny governemanta manomana io didy aman-dalàna io ary manolotra azy amin'ny antenimieram-pirenena fa ny faniriana moa zany zay ny faniriana zany hoe mba ho tratra amin'ity taona ty ary zay ny faniriana araka ny teneniko teo fa sarotra ny teny hoe zao na izao fa miankina ho amin'ny zava-misy eo anivon'ny antenimieram-pirenena zany. Arak'izany andrasana fatratra ny vaovao amin'ny herinandro ho avy io raha ny tetiandro raha toa ka mandany 3 na 4 andro ny fandiniana ireo tolo-dalàna na volavolan-dalàna ireo eny amin'ny antenimieram-pirenena ka manomboka ny alatsinainy ny fandiniana izany dia tokony ho tratra mialohan'ny 9 Jolay hifarana ny fotoam-pivoriana ara-potoana ny fandaniana izany. Vaovao avy eny anivony ny antenimieram-pirenena hatrany 9 hatramin'ity andro an'ity no isan'ireo vondrona parlementera nametraka ny fisiny teny amin'ny Bromahatry ny antenimieram-pirenena. Ny vondrona politika miaradia amin'ny malagasy miara-miainga, ny leader fanilo, ny maintso hiarakisika, HVM na hery vaovao an'i Madagasikara, RDM na réforme et démocratisation à Madagascar ary ireo mapara 3 no vondrona parlementera Entsimbazaza vaky 3 arak'izany ny mapara. Ny mapara voalohany ahitana député miisa 720 izay mifikitra hatrany amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Ny mapara faharoa ahitana député miisa 220 miaraka amin'ny ministra Maharanty Jean de Dieu ary ny mapara fahatelo izay ahitana député miisa 220 ihany koa izay tarihin'ny solombavambahoaka Tinoka Roberto araka ny fitsipika anatiny mifeny antenimieram-pirenena farafahakeliny miisa 5 ireo solombavambahoaka afaka manangana vondrona parlementera iray. Dia izay ihany koa no antsika manakatona ny lafim-baovao ara-politika tirantsika eo amin'ny lafim-baovao ara-toe-karena voapirofo izao fa mbola mitoso matsara ny trafika na Andramena, bolabola Andramena 750 indray no tratra tao amin'ny tanàna ny Fotsimaro, komina ambanivohitra Manambolotsy, distrika ny Mananara Omaly. Tetsekilan'izay nambaran'ny ministra ny tontolo iainana no ao amin'ny page Facebookny fa isy ny fotoana izay amoahany hatramin'ny famatsim-bola politika ao ambadiky tirara Bois de Rose ity. Tapaka nandritry ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa hatsangana ny komity iraisan'ny ministera isana ny fanadiovana ny sehatry ny Andramena sy ny voamboana. Fananteniny. Hatramin'ny fianianana nataon'ny filoham-pirenena 5 volana katroka androany, tsy mbola mitsahatra ny faharenesana fahatrarana Andramena ka saina aondrana makany ivelany sy ireo efa tonga tany an-toerana toy ny tany Kenya sy Sri Lanka farany teo. Tamin'ity volana Jona ity vanim-potoana isan'ny mahabetsaka ireo mpanararoatra 770 bolabola no tratra tany Antalahy ny 12 Jona farany teo. Omaly kosa bolabola 750 no tratra tao amin'ny komina Manambolotsy distrikan'ny Mananara. Fisafona ny fantatra fa nahatraran'ireo Andramena ireo. Ny valan-javaboary iray ao Soanieran'ny Vongo antsoina hoe Ambatovaky kosa no fantatra fa niavian'ireo Andramena ireo. Nanamary ny vaovao ihany koa ny ministra ny tontolo iainana tao amin'ny page Facebookny ary nilaza fa ho tratra tsy ho ela ireo lohandohany amin'ny fitrandrahana Bois de Rose hatr'izay. Tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra Omaly ihany koa fa hatsangana ny komity iraisan'ny ministera isana ny fanadiovana ny sehatry ny Andramena sy ny Bois d'Ébène. Raha tsy mangika mpanapa-kevitra sy mpandrindra eo amin'ireo ministera rehetra voakasika izany. Foana miaraka amin'ny fitsanganan'ny komity iraisan'ny ministera io arak'izany ny comité de pilotage misahana io sehatra iray io hatr'izay. Fay an'le comité de pilotage vaovao raha ny vaovao azonay dia ny hoe tsy ao les sociétés civiles zany tsy ary amin'le processus de décision intsony fa kosa lafy tsara ndray kosa dia le fay an'ny comité de pilotage taloha izay tsy nisy afaka tena manatanteraka ny baiko eny an-toerana efa ao amin'le comité de pilotage vaovao zany ministera rehetrarehetra izay voakasika io Bois de Rose io ny fitsarana ny gendarme ny maramila dia afaka mino zay fa hay tsara kokoa afaka andray andraikitra zany le ministera satria concerné kokoa izy.
Isan'ny tanjona tamin'ny nanangan'ity komite raisan'ny ministera ity ihany koa ny fivarotan'ireo andramenanoky azana, ny anafoanana ny fanapahan'ireo azy sarobidy ary ny andravona ny disadisa misy ka hampiarana ny lalana velona. Eo amin'ny lafiny fizahantany kosa indray manomboka mahazo aina ny fizahantany anosy Belleville rehefa nandalo fotoan-tsarotra farany teo. Tsikaritra izany tamin'ny fahafenoan'ireo sidina enina ny azo any Nosy Be tato anatin'ny iray volana. Etsekilan'izay ny ampy ihany koa ny fatra azo tsidina sy mahaliana mpizahatany any an-toerana. Efatrandro sisa dia hisokatra amin'ny mpizahatany vahiny sy malagasy ny valan-javaboary loko be ao anatin'ny ala ny sambrano. Tsy misy fiantraikany amin'ny fiarovan'ireo zava-manan'aina ao aminy anefa izany fanatetiny. Ny 20 jona ho avy izao hisokatra amin'ny mpizahatany ny valan-javaboary loko be ao Nosy Be mpizahatany. Mahery ny iray alina no andrasana hatramin'ity faran'ny taona 2024 ity. Hatramin'ny 2003 kosa ho an'ny taona ho avy. Valan-javaboary natao hiarovan'ireo zava-manan'aina ao aminy loko be hatramin'ny taona 2024 ka ireo mpikaroka ihany no afaka nanao fitsidiana tao. Ankehitriny efa nivadika ho park nasional, izany hoe azony daholo be tsidiny izany. Teti-bola hatramin'ny $10,000 famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena no nentin'ny Madagascar National Park sy nanatanteraka izany. Fanangan'ireo foto-dravitra say ilaina andraisan'ireo mpizahatany no nampiasaina io teti-bola io. Valan-javaboary zao ataoko hoe ngeza be ohatra n'ity latabatra ity dia misy ataoko hoe ngamba ny ampahafolony no sokafana anaovana tourisme ny ampahafolony ary tsy ao amin'ilay toerana saropady ataonao hoe noyau dur iny tsy anaovana tourisme. Fa misy ataonao hoe zone de service pour le tourisme, zone de service anaovana birao. Misy indray ataonao hoe zone d'occupation contrôlée indraindray misy olona efa mipetraka tao tamin'ny nanganana valan-javaboary dia mipetraka eo izy. Zany hoe ny valan-javaboary dia misy le ataontsika hoe anak'Andriamaso, dia misy indray le toerana azo hanaovana aménagement. Dia any amin'ny toerana azo hanaovana aménagement io no hanaovana le tourisme. Velarantany 220 sy 400 hektara no misy ny valan-javaboary loko be izay ahitana karazana vorona 270 sy biby 720. Toy ireo valan-javaboary azon'ny daholo be tsidina na park nasionaux mahery ny 20 eto Madagasikara. Ny fampandehanana ny fitantanana ihany no ahafahana mizaka tena rabola. Na Kruger Park any Afrique du Sud izay misy visiteur be dia be mbola sahirana. Satria ngeza be le valan-javaboary dia ny vola miditra ao anatiny tsy tena mahatonga hoe azahoana tombony. Fa ny tena tetika dia hoe farafarasy aloha izay vola azo amin'io mahafe an'ilay fitantanana azy. Loko be zany mbola tsy ho tonga amin'izay izy sokafan'io. Fa ny faniriana satria efa manana an'ilay ohatra ray tsika nosy tany kely dia ho tonga amin'izay koa. Asa afaka 4 taona 5 taona satria le olona ho ihany nangataka an'izy io hoe asio circuit any anaty atiala mba rehefa mahamainy tanin'andro izy dia mba mitsofoka any anaty alako nefa mahita varika, reptile, mahita orchidée, mahita zavatra mahafinaritra, mahita paysage any ambony any. Circuit telo no afaka hisafidianan'ny mpizahatany ao loko be. Mitsindro izay hatazanana hatramin'ny avo sy 900 metatra. Kindro ahitana ny tena hatsaran'ny ala ary ramy izay mitotra makany amin'ny ranomasina. Nisy ampahany tamin'ny valan-javaboary loko be ihany koa anefa no tsy maintsy nomena otrandrain'ireo mpandraharaha ara-pizahantany any an-toerana ka isan'izany ny ampahany ao Ampasindava, Antsaharavy ary ao Andranomainty. Ivadika pejy afaka kosa indray isika andalo eto Madagasikara ny Coupe Web Elisa amin'ny volana Jolay ho avy izao. Amboara omenany ekipa sangany amin'ny fiadinany no tompon-dakeran-tany eo amin'ny rugby io Coupe Web Elisa io andray an-tana ny fitsidiam-paritra iarahana amin'ny Coupe Web Elisa ny marika Land Rover no tanterahana Oman ny fahampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika Trophée Tour 2014 misy ny ho tanterahana eto Madagasikara fanatediny. Tany Japon no firenena voalohany nandalovan'ny Coupe Web Elise tamin'ny 2020 ka hatramin'ny 2024 Mey lasa teo taoriny ny angano tany Londres. I Australie indray nandray ity coupe ity ny 20 ka hatramin'ny 20 Jona teo. Itoy any amin'ny nosy Fiji indray ny Trophée Tour amin'ny sabotsy 20 Jona ho avy izao. Fa ankoatran'ireo, isan'ny firenena andalovan'ny ity amboary ity ihany koa ny eto Madagasikara. Mifanandrify amin'ny fiadinany tompon-dakany Afrika izay atao amin'ny volana Jolay ho avy izao ny fandalovan'ny amboary eto amintsika. Antony, ho fantatra orin'io lalao io ireo ekipa isolotena ny kontinanta afrikanina amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany rugby. Mikasika an'izay fandalovan'ny Coupe Web Elise eto Madagasikara izay, mpiara-miombonantoka ofisialy amin'ny Trophée Tour ny marika Land Rover.
Ireo fiara Land Rover no handray tanana ny fitsidiam-paritra iarahana amin'ny Coupe Belis amin'ny alalan'ny Trophée Tour, isan'ny tanjona tratrariny Land Rover ny fanomezana toerana sahaza ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fomba iray izay ahafana mampahafantatra bebe kokoa ny Madagasikara ny fandalovan'ny Coupe Belis eto amintsika. Isan'ny mankafy rugby ny marika Land Rover ary manohana akaiky ny lalao rugby arak'izany izy ireo. Olona miisa 504 alina no miasa ao amin'ny Jaguar Land Rover, firenena 70 no ivarotana ireo karazana fiara vokariny. Momba ny Trophée Tour izay toanany Land Rover, firenena maro no andalovan'ny Coupe Belis ao aoriany eto Madagasikara. Mbola haritra 12 volana izany mialohan'ny iverenany any Londres. Notanterahana omaly ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fanohana ny Land Rover ny hetsika Trophée Tour 2024. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny 10 isanjaton'ny ankizy latsaky ny 5 taona no tratry ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara. Fomba iray iadina amin'izay tsy fahampian-tsakafo izay ny fihinanana spiruline. Spiruline milanja 2 ka hatramin'ny 5 grama isan'andro dia ampy ho an'ny ankizy iray. Isan'ny manamarika ny andraisam-pirenena ho an'ny fanjari-tsakafo tamin'ity taon'ity ny fitsidihany delegasiona notarihiny Prime Ministre Cool Roger ny toeram-pamokarana spiruline iray tany Morondava fanadidiny. Isan'ireo toeram-pamokarana spiruline lehibe indrindra eto Afrika ny any Morondava. Mirefatra any amin'ny 500 metatra tora-droa izany ary ahitana bassin miisa 40. Raha teo amin'ny 500 kilaotona vokatra spiruline maina 10 taona lasa izay, tafakatra hatrany amin'ny 405 kilao tamin'ny faran'ny taona 2012. Dingana maro no arahana mialohan'ny azahoana ireo spiruline maina. Eo ny fiotazana azy, ny fanivanana ary ny fandrahoana azy. Ary rehefa vita spaghetti efa misy matériel hitanao teo dia atsofoka ao anaty lafaoro. Dia avy ao anaty lafaoro amin'izay izy masaka maina rehefa mahatratra an'ilay fepetra hoe 60 degré zany ny hafanana takiny dia masaka izy zay. Spiruline maina 10 grama eo no azo amin'ny bassin mirefy 2 metatra tora-droa. Hatramin'ny sokafan'ny toeram-pamokarana spiruline tamin'ny Morondava tamin'ny taona 2010, olona mahery ny 9 alina no efa nahita voka-tsoa tamin'ny alalan'ny fihinanana an'izany. Maro hery azo avy aminy, maro arety sitrany, ohatra hoe tena voany sery. Manaka aloha izany fa nihina azy dia nanaka izany amin'ny resaka vavony. Fihinanako azy izany ataoko sotro kely raiky maraindray aharoko amin'ny izay raha manitsy. Fa le raha mafana izany mahafaty hery tsy mety. Noho ireo voka-tsoa azo amin'ny alalan'ny fihinanana spiruline, ankoatra ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo, afaka mihinana spiruline ny olon-drehetra. 2 ka hatramin'ny 5 grama isan'andro ny fatra ho an'ny ankizy ary 5 grama ka hatramin'ny 10 grama ho an'ny olon-dehibe. Noho ny mahasakafo feno sy mahabe otrikaina spiruline zany dia tokony hihinana an'izay spiruline izay le olona mba azo hery mpianatra zao mety hoe rehefa mianatra izy tokony matanjaka tsara ny ara-batana indrindrandrindra dia mba afaka miatrika ny fanadinana sy ny sisa. Ohatran'izay koa ny mpanao fanatanjahantena ohatra tokony hihinana spiruline satria mampiasa vatana be reny olona reny. Dia torak'izany ihany koa ny be antitra ohatra satria efa manomboka marefo zany dia tokony mba amafisina amin'ny alalana fihinanana spiruline. Isan'ny nanamariana ny andro iraisam-pirenena ny fanjari-tsakafo tamin'ity taona ity ny fitsidiana ny toeram-pamokarana spiruline ny Morondava. Ny Prime Ministre Cool Roger no nitarika ny delegasiona tamin'izany. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray 520 ihany hatreto novelona, 520 kosa no hita faty ka lehilahy ny 2 ary vehivavy ny 9, ankizy ny 7. Lakamby mandeha amin'ny motera mpitatitra entana iray fantatra amin'ny anarana hoe Taindrazaka no rendrika tany amin'ny 20 kilometatra miala ny Morotsiraka Belo tao amin'ny lakan-drano Tsiribihina ny alatsinainy fa 17 jona farany teo, tokony tamin'ny 3 volakandro. Ny fanehitra tamin'ny azo no fantatra fa naharendrika io samby io miampy ny avesa
tsara ny entana sy ny mpandeha no entiny. Raha ny tatitra voaray avy eo anivon'ny BNGRC hatramin'ny androany manodidina ny 80 ireo olona nandeha tamin'io sambo io. Mbola mitoy ny fikarohana ireo sisa tsy fantatra mazava ny isany raha ny tatitra avy amin'ny lehibe ny faritra Menabe. Misy ny fivoriana no karakaraina amparanjana ny fenitra amin'ny fampiasana sambo hitandrona ny an'ny olombelona. Fanadihadiana. Isy ny fionana zay notariany avy eo amin'ny APMF zany miaraka amin'ireo techniciens amin'ny atao hoe formalisation ny expansion mba tsy hiverena loza tahaka izao intsony, zany hoe tokony isy zany ny atao hoe fiofanana ho an'ireo tompona lakana sy mpitondra, misy ihany koa eo amin'ny hoe fandrefesana ny lanja farany mavesatra azon'ny sambo entina, eo ihany koa ny fametrahana ny gilet de sauvetage sy ny sisa sy ny sisa. Iverenantsika kosa ny mahakasika ny fankalazana ny fiverenana azo antsika ny fahaleovantena. Anarivon'ny maro ny olona niakatra teny Andohalo sy Hauteville hijery afomanga rehefa 20 jiona tahaka ny androany. Arivo ariary ny parkina ho an'ny fiara iray, 200 ariary kosa ho an'ny mpivarotra. Mila miomana ny rehetra izay mikasa mbola hitondra fiara ivoaka amin'ity androany ity fa mety aharitra hatrany amin'ny 2 ora maraina ny fitohanan'ny fiara. Fanadihadiana tanterahiny Gaëtan Andriatsilavo. Raha tazanina avy eny ambony dia toy ny ao anaty koveta i Mahamasina, toerana avo ny manodidina azy. Mahatazana tsara ny eny Anosy sy ny manodidina indrindra amin'izao afomanga izao. Antony mahatonga ny olona hisafidy ny hiakatra ety amin'ny laoty na veloty ireo. Noho ny hamaroan'ny olona miakatra iny, maro amin'izy ireo no mamono tapakandro ahazoana toerana tsara. Manenjika toerana satria maro be le te hijery feu d'artifice dia to dia mba mandeha aloha zany sady miala embouteillage. Efa tamin'ny 2 zao ny efa teto ny andro plasy teto. Eto zany ny tena ahitana ny tena ambiance eto ambany rehetrarehetra eto no ahitana ny ambiance rehetra. Amin'ny 4 teo zany tonga teo fa le sarotra be fitadiavana parking ety. Amin'le hijery le afomanga izy angamba dia tena tsisy parking azy hijanonana mihitsy. Aty ambombe saika tary ambany tary zany hijanona aty ambombe aty vao nahita izy zanona. Ankilany misotrosotro miara-mikorana ny mpianakavy mialohan'ny fahatongavan'ny fotoana. Hitete avokoa ny zava-pisotro sy ny tsakitsaky isan-karazany ary ny sakafo. Nofandrena mialoha hatramin'ny toerana hivarotana. Toerana dia milahatra vao maraina dia efa mandaritra latabatra. Maraina dia efa mandaritra latabatra isaky ny anina isaky izay samy manana ny toerana mahazatra anazy zany. Efa ela zany mivarotra ohatr'izao isaky misy afomanga zany dia mivarotra ohatr'izao eto foana zany isaky misy afomanga. Dia mba mivarotra sakafo amin'ny masaka kely dia jus kely izao hitanao izao. Masintona olona maro tokoa ny toerana avo eto an-drenivohitra hijerena afomanga. Isan'izany Andohalo, Ampasapito, Ambohitra Manjaka sy ny manodidina rehetra. Ho an'ny eto Andohalo manokana, efa misy ny famandria-toerana mialoha ho amin'ny fotoana amin'ny alalan'ny fiara, seza sy latabatra ary misy hatramin'ny panera aza. Misy aloha ny olona mametraka arivo ariary ho ana eto fa ny avantage ety ambony ety zany dia izan'le azahoana ny ahafahana mahita an'le afomanga rehefa tonga le afomanga ety amin'ity toerana ity satria ety ny toerana avo. Antony hisafidianan'ny olona ny toerana ambony tohitony ihany koa ny fitondrana ankizy. Sarotra ho an'ny mpianakavy ny mijery mivantana eny Anosy. Aorian'ny afomanga, maharitra adiny 5 vao tafavoaka ny fiara tafiditra any ambony. Amin'ny 12 ora sasany hatramin'ny 2 ora maraina izany, raha ny fanazavana azo avy amin'ny mponina eny an-toerana. Eo amin'ny ray alina eo na amin'ny ray sasany alina eo vao afaka aty le olona satria tsy maintsy afaka daholo aloha ny tômôbila any Andohalo rehetrarehetra any zay vao débloqué ny avy aty ambony. Tombony manokana ho an'ny olona miakatra eny ny fahitana mivantana ny afomanga, miainga avy eo amin'ny Anjelina Anosy. Teo ihany koa ny fisian'ny podium teny an-toerana. 20 Jiona fety pireneny fa fety izay rahan'ny fianakaviana mifaly ihany koa amin'ny ankapobeny. Enjana ny fitohanan'ny fiara androany noho ny fiantsenana. Maro amin'ireo tokantrano efa miomana mafy hanao sakafo miala amin'ny mahazatra rahampitso. Raha mitaha amin'ireo fety hafa ny fanaovana laoka toy ny hena sy ny vorona matavy no isan'ny mampiavaka ny fety ny 20 Jiona ho an'ny ankamaroany ireo mpiantsena sendranay androany. Feno olona avokoa ny tsena Antananarivo. Michel Aranarzon.
Filaharam-be no hita teny amin'ireo banky teto Antananarivo ary fenipoka ny tsenana Analakely androany. Na ny olombelona samy olombelona aza sahirana tamin'ny fifamezivezena. Feno mpivarotra ny arabe, tsy voahaja amin'ny fipetranapetraky ny tanàna Antananarivo. Etsy ankilan'izay, ankoatra ny tsy maintsy hijerena amin'ny matso ny Mahamasina sy ny fiarahana amin'ny fianakaviana, ho an'ireo manana fahefamividy, hiavaka ny laoka rapitso. Kanakana sy henakisoa zay fa mipetraka koa zany kanakana be aloha zao fa ao. Ampiarahany henakisoa rapitso mbola vidina ny henakisoa. Ohatrany isaky ny fety any vorona. Kanakana zao ny ataoko laoka rapitso. Na zany aza anefa mila fandanjalanjana ny sakafo raha ny taremarika 12 ny tropitaly noho ny tsy fahalevonan-kanina sy ny sakafo ny vadika nandritra ny fetin'ny Pentecote farany teo. Vokatr' izany maro ireo fepetra mila tandremana. Amin'izao fety izao zany dia tsika mifaly dia sakafo be ny olona ka ny fitandremana ara-pahasalamana izay tokony ataontsika tokony ferana ihany ny sakafo toy ny andavanandro ihany misy ny voankazo dia ny sakafo tsy dia be menaka koa raha ohatra mihinana hena raha manao mayonnaise dia tandremana hoe zavatra vaovao daholo zany ataontsika tsy manao indrindra ilay fanaovana mayonnaise atody kanakana zany ilay zany tena tsy mety mihitsy. Dia sakafo hoe atonony fa tsy manao voko loatra zany manao tady istafa ohatra amin'ny sakafo. No mariny ity mpitsabo ity ihany koa ny tsy tokony hanaovana dokotera-tena indrindra fa amin'izao andro fety izao. Misy ireo tranga izay ilaina fantarina hamaritana tsy maintsy hanatonana mpitsabo faran'izay haingana raha sanatria ka mitranga mandritry ny fety. Matetika dia ny aretin-kibo zany voalohany indrindra aloha no mitranga. Dia rehefa misy fa manotika ny kibo na ohatra koa valana mandoa vao misy tranga tsy mety tokony manatona mpitsabo fa tsy manao dokotera-tena zany satria indraindray koa misy ny menaka ampiasaintsika misy poizina ilay izy dia mila fantarina zany dia tsy maintsy manatona mpitsabo fa rehefa tratran'io le aretina kibo indrindra hoe mandosy mivalana mety mahafaty zany ireny indraindray dia mila manatona mpitsabo foana. Tranga matety piseho amin'ny vanim-potoana fety tahaka izao ny fitobahan'ny entana lany daty sy efa ny alinandro toy ny menaka sy ny sisa miteraka aretina. Tokony tsy hadino ihany koa ny mijery ny daty fetra amin'ny finosan-tsakafo samihafa na amin'ny finosana sachet na amin'ny vy-fody izany. Ho an'ny eto Andrenivohitra, ny farmasia Ankady Fotsy, Analakely ary Antsahavolana ny mpiandry raharaha. Ao anatin'izay fankalazana ny fetim-pirenen'izay hatrany sy ho fampifalifaliana ny zaza malagasy isan'ny mihetsika avokoa ankehitriny ireo orinasa lehibe amin'ny asa sosialy. Ohatra amin'izy ireny arendrina miisa 2 nozarainy ny Fondation Telma sy ny orinasa 7 Communication ho an'ny eto Antananarivo. Androany fokotany 3 nanaovana izany ka arendrina manodidina ny 500 isa nozarainy isaky ny fokotany. Fitondran'ireo ankizy manao arendrina mihodina ny boulevard de l'Europe no amaranina ity hetsika ity. Fanampanazavana. Efa nanomboka nanao fizarana tany izay, efa nanomboka tamin'ny latsinainy teo, tamin'ny maraina izao ny fokotany Ambohivanjo, Alarby ary ny fokotany Amboninia. Izay no nataonay izao après-midi izao tsika dia eto amin'ny 67 hectares eto akaiky ny havana mizaha arendrina ho an'ny ankizy eto amin'ity fokotany ity miaraka amin'ny 7 Communication anao défilé ana-carnaval manomboka amin'ny 9 dia toy amin'ny tanimena misy hatramin'ny alina. Fandarana ho an'ny mondial 2024 no entina aminao amaranina ny fampahalalam-baovao. Amin'izao ora izao Nigeria mifandona amin'ny Argentine, ekipa avy amin'ny vondrona B, Bosnie mihaona amin'ny Iran, ekipa avy amin'ny vondrona B hatrany fahatelo amin'ny 1-20 ahitana ny Honduras sy Suisse, ekipa avy amin'ny vondrona A ary fahefatra farany amin'ny 1-20 Équateur sy France, ekipa amin'ny vondrona A hatrany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarantsika tamin'ity anio ity, azadiny manaraka ny fandarana tanànantsika sy almanaka ao aorian'izao fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao. Amin'ny valora sasany kosa nanarahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Ny tena kosa dia mimetraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.